Tianao ve ny ho lasa mpitarika mahay? Andeha isika hiara-ndinika ny tantaran'i Josoa. Mpitarika mahay, mpitarika tsy mahay. Matetika isika no tratran'ny fahavoazana zany, atao hoe fahavoazana momba an'ilay hoe tena tsy mahay mihitsy izany mpitarika izany. Na hoe tena mahay ilay mpitarika aloha e. Fa misy zavatra hijerentsika anaovana fanakianana ihany rehefa avy eo. Mpitarika mahay. Iza ny mpitarika mahay? Andeha isika somary hijery kely ny tantaran'i Josoa. Nisy sarihako ny sainao, nisy adiny iray mandeha tamin'ny zanak'Israely. Zanak'Israely amin'io zany vao aingana, vao tsy ela akory ny tafala avy tany Egipta, tsy manan-kery, tsisy fandaminana hoe mpiady reto dia reto ny mpiaro ny voninahitry ny firenena sy ny sisa. Fa mbola marefo ilay firenena, andalana. Nitafian'ny Amalekita tampoka izy ireo. Ary rehefa tratran'ny fanafiana tampoka, ny mpitarika azy olombelona moa zany tamin'ny alalan'ny fanendren'Andriamanitra dia Mosesy. Ary Josoa no niaraka tamin'i Mosesy tamin'izany fotoana izany. Josoa moa amin'io zany mianatra ny fitarihana tahaka ny Mosesy ihany koa. Fa inona ny zavatra niseho? Notendren'i Mosesy Josoa. Ianao izy no mandeha manangona mpiady ho an'izay noerana zany ny Amalekita. Ny Amalekita efa zatrady ary manana fitaovam-piadiana sy ny sisa sy ny paikady. Fa ny zanak'Israely tsy mbola nanana an'izany. Tao amin'ny fitarihana ady no nitarihan'i Josoa. Inona ny toetra tsara nananan'i Josoa? Izao ilay toetra tsara. Voalohany aloha ity Josoa ity tsy miraikiraiky, tsy mitaredretra. Ary izay tsy firahina sy tsy fitaredrehana izay dia mailamalaka izy zany. Rehefa nahazo baiko dia lasa nanatanteraka, nanangona mpiady, nandahatra ary nivonona ho amin'izay. Fa inona ny toetra tena tsy ambaratelo? Izao mantsy ity Josoa ity neka olona tena mpankatoa. Ary rehefa miteny Andriamanitra amin'ny alalan'i Mosesy dia tonga dia mankatoa izy, tonga dia vonona. Toetra anankiray an'ny mpitarika tena tsara, ny vonona mandrakariva kanefa vonona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy natahotra ity Josoa ity hoe atao ahoana zany satria tsy mbola expérimenté isika na hoe zatrady. Fa izay aloha ny fanendrena zany hoe vorio ny olona angony izay afaka hiady dia nanatanteraka. Fa ny zava-dehibe dia ny fananana herim-po. Io herim-po io koa dia zava-dehibe ao anatin'ny fahaizana mitarika. Ny mpitarika mahay zany dia be herim-po. Ary ny anisan'ny lehibe ao anatin'ilay toetra nanana n'ity Josoa ity dia ny finoany an'Andriamanitra. Tadidintsika mantsy fa niainga avy tany amin'ny tantaran'ny ranomasina mena ny nisintonan'Andriamanitra ny vahoaka Israely niala tao Egipta, mandrapatonga amin'ny toerana anankiray izay iadiana toy izao dia nisy foana, nisy ombeniombeny ny fahagagana nataon'Andriamanitra. Ka nahoana moa Josoa tsy ino ary tena nino izy? Fa Andriamanitra no hiady amin'ity indray mitoraka ho atrehana ity. Izay finoana izay nahazoana antoka fa ho avy ny fandresena. Ary fandresena tena azo antoka miaraka amin'Andriamanitra izy io. Ohatran'ny hoe tsotra ihany ilay hoe mino fotsiny. Fa teo zany ilay herim-po, teo zany ilay fankatoavana dia niaraka nahatontosa an'ity hoe fandresena rehefa nandeha ilay ady ity. Fa ankoatran'izay mbola nisy ihany koa ilay hoe miara-miasa. Ny mpitarika mahay dia manofana ny olona tarihiny ary miara-miasa. Ary ilay fiara-miasa eto fiara-miasa fiankinan-doha amin'Andriamanitra. Ianao ve izao raha hoe miara-miasa fotsiny dia ataonao izay tianao atao? Tsia. Fa ny fiankinan-doha tamin'Andriamanitra io fiarahana miasa io. Mosesy nijery avy any an-tampon-tendrombohitra zany amin'ny toerana anankiray ahitana tsara dia manangana ny tanany. Rehefa mitsangana ny tanany, mahery ny vahoaka an'Andriamanitra. Ary rehefa reraka Mosesy ka midina ny tanany dia toa ho resy ny vahoaka an'Andriamanitra. Noho izay indrindra nahatonga ilay fiara-miasa Arona sy Hora nanangana ny tanan'i Mosesy
Ary rehefa mitsangana ilay tanana dia naresy ary nahery mandrakariva ny vahoaka an'Andriamanitra. Izany ilay mpitarika mahay fa izao Andriamanitra ny tompon'ny mpanomeny fandresena. Izay ny tsiambaratelo lehibe indrindra. Asaiko ianao raha te ho anisan'ny mpitarika mahay dia izay Andriamanitra ny tompon'ny fandresena, mino azy. Fitinina kely izy teo. Ny mpitarika mahay zany dia mino an'Andriamanitra aloha. Mino an'Andriamanitra. Avy eo tena mahatoky sy mifikitra aminy, izy no itokisana. Dia rehefa izay dia mankatoa an'Andriamanitra. Ary ilay mankatoa dia tsy mitarehetra. Dia mandray andraikitra faingana araka an'izay anirahan'Andriamanitra, ampanirahan'Andriamanitra. Ary ny fahadimy miantehitra tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra. Ny heriny ihany no tena tanjakantsika. Izay raha ohatra ianao ka mikasa no amin'izany toerany hoe mpitarika mahay izany, Andriamanitra no mahatanteraka izay. Andao hoentintsika mbavaka mba ho anisan'izay hitondra antsika ao amin'ny fahombiazana izany. Vavaka isika. Tompo, misaotra indrindra fa ianao nampanantena fa hanome hery, ary izany hery nampanantenanao izany dia hery avy aminao fa miara-miasa amin'ny herim-pon'ny olombelona sy ny fankatoavana ary ny finoana. Ampaherezo izaho ty namako ty izay rehetra te ho amin'izany toeran'ny fahombiazan'ny mpitarika izany, mba tsy hanana fa tsy fiankinana aminao sy fanatanterahana ny sitraponao irery ihany. Mombahana hatrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.